fandaharana iray vatsy iray aina. Fandaharana iray vatsy iray aina. Iarahanao amin'ny mpanompon'Andriamanitra heriliva Razafimanantsoa. Isaky ny zoma amin'ny 4 ora sy 5 ka hatramin'ny 5 ora sy 5 eto amin'ny radio vaovao Mahasoa. Dia fifaliana ho ahy indray heriliva Razafimanantsoa no miaraka aminao anatin'ilay fandaharana iray vatsy iray aina izay arahanao eto amin'ny radio vaovao Mahasoa isaky ny zoma tahaka izao. Dia faly miarabanao ary manonona ny fiadanan'ny tompo ho aminao so amin'ny ankonanao manaraka hatrany ity fandaharana ity. Dia fifaliana ho ahy tokoa miaraka aminao ary hijerevantsika hatrany ny izay anatsaratsika ny fiainantsika miaraka amin'Andriamanitra. Zay no tanjona moa anatin'izao fandaharana zao, ananantsika fiainam-pianakaviana, fiainanankonana, mirindra miaraka amin'ny tompo ary mba ahafahantsika mijoro vavolombelona eo anatrehan'ny mpiarabelona amintsika fa itsika dia zanak'Andriamanitra ary manana fiainam-pianakaviana, manana ankonana tena mifankatia ary mirindra ny fifandraisana ao anatin'izany. Dia hivavaka aloha isika metraka eo amin'ny tompo izany fotoana rehetra izany. Rainay tsara indrindro, ianao tokoa no efa nanangana anay ho zanakao tamin'ny alalan'i Jesoa Kristy, ilay nisolo ny fahotanay ka ahafahanay tafahombona aminao indray ry tompo. Sotranao zay ny amin'ny fiainanay satria ianao dia Andriamanitra tsara, Andriamanitra mikendry mandrakariva izay aso sy manana hevitra heverana ny mpanomponao tsirairay avy. Dia misaotranao zay satria mbola omeno indray ity fotoana ity ahafahanay mifampizara izay anatsarana ny fifandraisana eo anivon'ny ankonana. Dia ianao ilay Andriamanitra tsara indrindra, afaka manampy anay, afaka tia miteny aminay hatrany mba ahafahanay manatsara izany fifandraisanay sy fiainanay izany. Mankataka amin'ny fanahinao ary zay tompo, manatrehanay mba ho avelanay asa ao anatinay ny fanahinao, ahafahanay mahay miaino satria ny fahaizana miaino dia sarobidy indrindra eo anatrehan'ny fifandraisana. Dia matoky izay tompo fa hanatrika anay ianao ary tsy afoina asaraka anay satria zany raha teo ny teninao hoe izay misaraka aminao tsy manao na inona na inona zavatra mety ho sedrainay, inona mety ho zavatra olana eo anivon'ny ankonan'Andriamanitra. Dia fantatray fa afaka miasa ianao, afaka mampandresy ary afaka mamany olana, afaka mampihoatra ny sakana eo amin'izay heverinay hoe mahatapotalaka alehanay. Dia matoky izay tompo fa ity fandaharana ity dia ho tari-dalana indray ahafahan'ny tsirairay avy manasoa ny fifandraisana eo anivon'ny ankonana. Ataonay zavakasany amin'ny anaran'i Jesoa Kristy tompo ilay fatianay, fa na dia ny ainy aza dia nafoiny hamonjy anay. Saotra indrindra tompo, amen. Dia isika naraka hira anankiray ary aloha sady fampinoy amin'izay vavaka nangatahantsika izay hira ao amin'ny firenena FFPM nahafoiny haiko. Na
ira tsara maneho ny fitiavan'ny tompo antsika nanoloran'ny ainy ary miandry ny ahafahan'ny olona mba hanantona azy satria efa vitany tokoa ny famonjena fa dia miankina amin'ny tsirairay avy ny anaiky ny ino izany famonjena izany mba hananany fiainana mandrakizay. Ndea tsika hijery loahevitra indray ahafahantsika mitarika izao fampianarana fizarana atao izao. Rehefa tsika androany zany dia ny hoe ny manorona fomba fisainana, manorona fomba fisainana, fomba fijery miabo. Raha amin'ny teny français dia zao no azo antikana azy hoe adopter une attitude positive. Adopter une attitude positive. Manorona fomba fisainana, fomba fijery miabo. Eo amin'ny fiainantsika tokoa dia betsaka ny zavatra mahakivy, mahaketraka ary indraindray koa dia tsy mahita ny zavatra amin'izay lafiny tsara mihitsy sika, amin'izay lafiny hoe miabo fa mijery zavatra amin'ny lafy ratsy ny mandrakariva. Zany hoe indraindray tsika dia tsy mahita afa-tsy ny ratsy fa tsy mahay mijery anatin'ireny zavatra misy ireny hoe inona no tsara azo tonona, ahoana ny fomba fijery tsara tokony hananana manoloana tranga anankiray.
ny tena zava-toza mantsy de zao ny hoe ny mamela an'ireny ataontsika hoe fomba fijery ratsy reny, zany hoe mamela ny émotion négative zany, fihetsepontsika izay reraka raha ohatra ka avelantsika hitondra sy baiko ny ataontsika ireny. Zany hoe rehefa raha ohatra ka hoe ketraka ny fo, reraka, de ny zavatra tena ratsy zany de ny hoe ino no ibaiko hitarika ny am'izay rehetra atao, manjary manimba ny zavatra tokony hiatsara ny izay zavatra zay. Fa azo atao tsara mihitsy ny hoe na de eo aza ny alahelo, eo ny fahakiviana, eo ny mety hoe fahatrotrahana manoloana ana tranga anankiray, fa afaka manana fomba fijery, fomba fisainana miabo sika. Zany hoe tena tsy mijanona fotsiny ao anatin'iny le émotion négative iny zany hoe lay fihetsepo ketraka, fihetsepo diso fanantenana, fihetsepo malahelo sy ny sisa rehetra mitovy am'zany, hoe tsy mijanona fotsiny tena hoe na de eo azy zany, satria ianao olombelona arakaraka ny zava-misy no anananao hoe manao ahoana ny fihetseponao zany, manao ahoana ny fihetseponao, de zay fihetsepo zay mba tsy hoe izay no ibaiko ny zavatra zay atao zany, satria raha ny zavatra mampalahelo rehetra, raha ny zavatra mahakivy rehetra no hitondranao ho amin'ny ataonao, hoe ibaiko anao amin'ny ataonao, de tsy hanao zavatra tsara zany ianao, fa lasa zavatra tsy ahasoa no ataonao na anao zany na ny manodidina anao. Anatin'ny ankonana moa tsika no miresaka mandrakariva, raha toa zany hoe zavatra mampalahelo ataon'ny ankizy, ny zanaka, zavatra mampalahelo ataon'ny vady, de tsy afaka noho izay alahelo sy fahakiviana sy fahadisom-panantenan'izay de tsy afaka hitraka anao zavatra tsara ianao, fa izay no ibaiko anao ka zay ho ataonao de tsy hitondra soa, tsy hanorona fifandraisana tsara eo amin'ny ivinao sy ny zanakao na eo anatrehan'ny vadinao. Izay le ataontsika hoe na de eo aza ny ataontsika hoe émotion négative, de mba tsy hitondra, tsy hitarika, tsy hibaiko ny ataontsika zany, fa afaka manorona fomba fisainana, manorona fomba fijery miabo ka zay rehetra atao de izay le zavatra miabo zay no ibaiko antsika, fa atsika manana tanjaka hanao zavatra manorona ny fifandraisana eo amin'ny zanaka na eo amin'ny vady na eo amin'ny mpiara-miasa ihany koa aza. Inona moa no olana am'zany satria raha amin'ny mahazanak'Andriamanitra mantsy de anondron'ny olona molotra atsika matetika raha ohatra ka hoe no ny hakiviana, no ny fahadisom-pa, no ny hoe zavatra tsy nentina ataon'olona tamintsika amin'ny fomba fijerintsika azy, hoe tena mampalahelo be mihitsy ny ataony, zao kosa ve de mba rariny, tsy rariny kosa zao, tsy aradrariny zany. De rehefa no zavatra de lasa miavonavony sika, lasa mamaly fatitsika, lasa tsy manampy an'le olona tsontsika, satria zay le hoe mibaiko atsika ilay émotion négative, lasa mitondra atsika sy baiko ny ataontsika, de manjary tsy manao zavatra tsara tsika, tsy maneho an'ilay toetra andrasan'Andriamanitra amintsika, fa lasa manao zavatra maneho toetra ratsy amin'ny manodidina atsika. Fa raha ohatra ka hoe mety anorona, anangana fomba fisainana, fomba fijery vaovao eo anoloan'ny zavatra misy izay tao mahakivy, dia afaka mijoro amin'ny mahazanak'Andriamanitra, afaka mamela heloka, ary famela-keloka zay de tsy hoe eo ambava fotsiny, fa izay mibaiko anao, zay ho ataonao de tena ahitana taratra tokoa, fa tena namela heloka ianao, satria manana fo, mamindra fo fa tsy hoe manao andolo-po nefa efa namela heloka. Zay mantsy ny zavatra mitranga matetika ny hoe avelako ny heloka ao, fa ny ataoko kosa nefa ny ataontsika matetika hoe mamela heloka, nefa ny ataontsika mbola manao andolo-poka, tsy afaka manao zavatra tsara ho an'ilay olona zay taona ampalahelo, taona andratra, ary niteraka fahakiviana
mety hoe misy zavatra ratsy mihitsy nateraka teo amin'ny fiainantsika, mety hoe nisy zavatra simba noho ny nataon'ny hafa fiatraikany amin'ny fiainantsika de mahatonga antsika lasa malahelo mafy tonga amina fahatezerana mirehitra, tonga hatrany am'zany hoe famalina faty. Zany famalina faty zany mety hoe mety mangataka zavatra aminao na manontany zavatra aminao ny olona anankiray de noho ny lolobonao ny alahelonao de tsy manoro azy ianao na hoe sanatria hoe hiavonavonanao izy na toronao vilana any am'izay tsy tokony ho izy dia zay ilay tsy mahasoa zany. Sotra masina moabolana fahavalo ambin'ny folo andefa 20 de ny hoe ny mahafaty sy ny mahavelona dia samy hain'ny lela. Zany hoe noho ny toe-zely hoe avy eo anatin'ny fo izy no itenenany vava no arakaraky ny habeany eo ampony tena vao sotra masina. Zany hoe rehefa malahelo rehefa tezitra de raha avy eo amin'iny no miteny de iny no mibaiko ny lelantsika hiteny zavatra mandratra, hiteny zavatra manimba ny manodidina atsika. Mety isy fiatraikany aingana be eo amin'ny fiainam-pifandraisanao ny fiovanao. Zany hoe raha ny tanjosika mansany de ny hoe anangana adopter une attitude positive, zany anangana fomba fisainana sy fomba fijery miabo. Raha mety ho vesarana alahelo noho ny zavatra misy ny ataon'ny hafa de rariny be ara malahelo, ary satria olombelona de afaka manana an'izany fihetseham-po malahelo zany tsy fahotana ny malahelo fa ny fahatezerana amin'ny local no fahotana. Zany hoe tsy tokony ho tratry ny masoandro miletika hozy izy ny tompo ny hatezerantsika. Zany hoe raha itsika ny mitantana ny alahelontsika de tsy oatra ny apitsoa izany alahelo zany fa haitsika no hitantana azy ary haitsika no anangana an'izay hoe fomba fisainana, fomba fijery miabo zay. Ny zavatra mitranga mantsy ny zavatra mitranga rehetra de tsy misy heviny. Ny tiako ambara de ny hoe neutre zany misy zavatra mitranga anankiray de neutre fa ny tsirairay avy no mametraka ny hoe inona no akon'izay eo amin'ny fiainany, mampisy lanja azy zany, mampisy heviny azy de ny tsirairay avy no mampisy azy. Tsy manana valeur morale zany ny zavatra misy fa ny olona no mametraka an'izay hoe mampaninina azy zay zavatra mitranga zay, mampaninina ny fony zay. Amin'ny hafa mety tsy maninona ndreka tsika ka ohatra raha itsika ny raha hoe Jesosy Kristy izay zay moa no asana ny raha ny tompo azy ty am'izao tontolo zao, izara ny filazantsara, izara ny filazantsara ny famonjena, anambara ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra, anana ny olona am'izany hoe anana andova ny fanjakan'Andriamanitra zany rehefa lavon'ny fahotana. Nazavainy zany filazantsara zany, notoriny zany filazantsara zany ary tsy maintsy nandao an'ity tany ity izy, tsy maintsy nandao an'ity tany ity izy fa hiakatra ho any amin'Andriamanitra izay efa naniraka azy. Ary rehefa vita zany iraka zany de nambarany tamin'ny mpianatra ireo zay mpianatra zay natsoa no mpiara-miasa aminy moa zany hanohy ny asa zay natombony. Anambara zany filazantsara zany anitatra ny ambantain'ny fanjakan'Andriamanitra de ireo mpianatra zany tsy maintsy nanambarany ny amin'ny fandehanany manao eo amin'ny jaona toko 7:10 hoe tsy maintsy andeha fa raha andeha anamboatra fitoerana ho anareo, ary raha andeha de mahasoa anareo zany fialako zany satria aniraka ny fanahy masina ao anatinareo, ary zany fanahy masina zany no hampianatra anareo, hampatsiaro anareo zay efa nampianariko anareo ary hitarika anareo amin'ny tsara rehetra. Rehefa nambaran'ny tompo zany vaovao zany ny alohan'ny andehanany de alahelo no nasetry ny mpianatra an'izany. Tsy zakany mpianatra ny hoe raha zay niarahana tao anatin'ny 3 taona zay ry tompo, raha zay fifaliana no avozona, raha zay famonjena be deaibe azon'ny olona, fanasitranana be deaibe voarain'ny olona teto zay tamin'ny fisinao teto amin'ity zao tontolo zao de zay ny fitiavana ianao de hoe andeha ianao
alahelo ny mpianatra. Ahoana ianao no andeha fa ho aiza ianao? Repetera moa de fa aiza ny ilainao tsy azona iale fa nahoana anaraka anao anao aiza anao na ho aiza. Zany hoe tena navesatra tamin'ny mpianatra ny fandehanan'ny tompo. Zay zao tranga anankiray hoe andeha ny tompo, andeha izy. Rehefa andeha izy de zay zany le zavatra misy. De inona no fandraisan'ny mpianatra? Ahoana ny fomba fijery mpianatra an'izay? Alahelo zany, tondra alahelo teo aminy ny hoe andehony Jesosy. De ahoana zany? Ary atsika ny tantara ho antsika Madala Soatra Masina ny hoe rehefa maty tokoa ny tompo moa fa niteny ny tompo tsy maintsy mandeha amin'izay nanondrahana azy, tsy maintsy ho faty izy zany, tsy maintsy ho vono, tsy maintsy halatra zay satria tsy misy famonjena raha tsy misy raha latsaka. Fa ny tompo de efa niteny hoe ny zanaka de tsy maintsy handeha amin'ny lalana zay efa soritana andehanany, fa lozany zay ahatonga azy amin'izany fahafatesany ratsatra zany. De rehefa lasa izy de mbola itsika koa ny tantara hoe nanahoana ny mpianatra. Zany hoe tena tsy voaray ny mpianatra aloha zany tamin'ny nilazan'ny tompo azy, tamin'ny nanambaran'ny fandehanany sy ny zavatra nentina nampahirezana azy fa de tena nidy amatrano ny mpianatra ary ketraka ny fony natahotra raha teo ny Jiosy ny am'izay mety hoe ho fanenjehana, mety ho famonoana an'ireto mpianatra Jesosy Kristy satria tompo de efa niteny hoe ny mpampianatra aza ho vonoana sampijaina ianareo koa de hiaran'izany fanenjehana zany ianareo. De tena natahotra ny mpianatra. Fa ny tompo zany de efa nampianatra azy, efa nilaza aminy hoe tsy handao azy hanome ny fanahy masina hiaraka amin'ny foana rehefa aveo tena ho any amin'ny tsirairay avy. Ny fandehanan'i Jesosy Kristy mantsy de zao hoe ny fanahy masina de tsy mbola nomena ny olona, fa rehefa andeha Jesosy de afaka mahazo an'izany fanahy masina zany daholy izay mino ny famonjena nataon'i Jesosy Kristy. Zay le hoe rehefa mino de atao tompo kasihan'ny fanahy masina. Ary zay tombony lehibe amin'ny fandehanan'ny tompo hoe tsy maintsy nandeha koa izy satria ahafahany tsirairay mahazo an'izany fanahy masina zany ao anatiny tsirairay. Zany ianao zany rehefa nino an' Jesosy de ao anatinao ny fanahy masina, nanaovana tompo kasihanao tamin'ny andro fanavotana ho ny ambaran'ny soatra masina. Zany hoe raha voarain'ny mpianatra tsara zany vaovao nambaran'ny tompo zany, tranga anankiray, de tsy nijanona fotsiny tamin'ny alahelo izy fa tokony afaka nanorona fomba fijery sy fomba fisainana vao miabo. Zany hoe raha azony tsara de tsy ho ketraka foana ny fony. Ary zay moa ny zavatra nisy kosa zany rehefa nitsangana tamin'ny maty ny tompo, rehefa niseho teo amin'ny mpianatra ny tompo, rehefa nampahiry azy nanome azy ny fanahy masina de nanana an'izay hoe interprétation tsara an'izay attitude tsara zay am'izay ny mpianatra. Hitantsika zany hoe ny fomba nitenin'ny ripetera zany hoe hianaraka anao aiza de Jesosy moa niteny hoe raha mbola tsy misy akomanino intelo de andahy, raha tsy mbola misy akomanino de andahy intelo ianao. Zany hoe tena nisy toky natao fa ketraka ihany ny fo fa rehefa nitsangana tamin'ny maty ny tompo nampahery, nanana an'izay hoe hery zay am'izay ny mpianatra, nomena hery no amin'ny mahazanak'Andriamanitra, nanana ilay attitude positive zay, tena hoe nanana nanorona fomba fisainana vaovao, fomba fijery vaovao. Ahitantsika zany hoe fahasahinana nanan'ny apôstôly, nanambara ny filazantsara tamin'ny Jiosy sy tamin'ny jentilisa rehefa lasa ny tompo. Rehefa nitsangana tamin'ny maty ny tompo ka naniraka azy any amin'ny asan'ny apôstôly toko voalohany diny fahavalo, rehefa naniraka azy ny tompo mandehana lasa ny mpianatra. Ary izay hoe tanjaka azo ny mpianatra, fomba fijery vaovao andraisin'ny mpianatra zay de fahasahina ary fomba fijery afaka nanao zavatra tsara, tsy natahotra fahafatesana tsony zany Petera zany Paoly apôstôly zany firy tamin'ireo moa no maty martyra. Zany hoe tsy ny fomba fisainanao zany zay le hoe attitude, ny interprétation antsika manoloana ny tranga misy, zay le attitude zany hoe inona ny interprétation anao fa misy zavatra mitranga io, mijanona fotsiny amin'ny alahelo ve ianao? Fa Jesosy miteny hoe izaho manana ny hevitra everako anareo, hevitra mitondra fiadanana fa tsy loza.
inona ny zavatra iainanao ankehitriny, inona ny zavatra mahakivy anao, inona ny zavatra mahaketraka ny fonao, inona ny zavatra mampalahelo anao, inona ny mampiadi-tsaina anao, lafininona zany. Inona mety hoe tena mahatonga anao tsy te anao ninona mahafinaritra ny vadinao tsony, satria misy zavatra mitranga, misy zavatra ataony manimba anao, de lasa tsy te anao ninina tsony ianao, tsy te aneo fitiavana tsony ianao, tsy te hity azy tsony ianao, ary tsy te aneo fitiavana azy tsony ianao. Zanakao ve tena mahakivy anao ny ataony, tsy hitanao tsony zay atao, ohatrany lany aika ianao, de tsy te anao zavatra tsara tsony, tsy te hity azy tsony. Fa zay le ambara amintsika hoe andeha hanorina fomba fisainana vaovao, fomba fijery miabo, ka ninona mety ho mampalahelo ataon'ny hafa, inona mety ho tranga mahakivy, de tsy hijanona ao anatin'ny fahakiviana. Hitantsika ny tantarany mpaminany Eli any amin'ny mpanjaka voalohany toko 720. Rehefa avy nandresy ny mpaminany mbala izy, rehefa nanao défi tamin'ny mpaminany mbala, ny aminy hoe ahafahany mandresy ireto mpaminany aneho ny herin'Andriamanitra, hoe Andriamanitra no mbola tompon'ny fahefana amin'ny zavatra rehetra. Ka na de izy rery no heveriny fa mpaminany tavela eo amin'ny Israely de afaka nitsangana zany Eli zany nanao défi noho ny fahatokiany an'Andriamanitra, fa afaka mampandresy azy Andriamanitra ary maneho ny heriny, maneho ny vonahany eo amin'ny Israely ary aneho amin'ny Israely zay rehetra zay mbola velona fa Jehova no Andriamanitra, fa ilay Andriamanitra zay efa namonjy azy, nanavitra azy nitondra azy avy any amin'ny tany Egypta nakany ho any amin'ny tany Kanana, izany no mbola Andriamanitra ary tsy misy tahaka azy, fa izy mahay ny zavatra rehetra, tompony zavatra rehetra. Fa nandresy Eli teo anatrehan'ny fanamby nataony tamin'ny mpaminany mbala. Fa teo anatrehan'izany zavatra zany, rehefa rehen'ny mpanjaka Ahabo zany de ozy izy hoe andana tenenao amin'ny Eli, fa alaiko koa ny ainy, taperiko tahaka ny nanaovany andreo mpaminanyko reo ny ainy raha afaka zavatra raha pitso. Fa rehefa reny Eli zany de ketraka ny fony, zay le hoe eo anoloan'ny zava-misy de misy fihetsem-po ianao, kivy ianao, ketraka ianao hoe ahoana zany zavatra zany, ahoana no hovonona koa nefa za rery sisa no mba mpaminany miangana eo amin'ny Israely. Ketraka ny fony Eli eo anoloana zany. Eo amin'ny mpanjaka voalohany toko 8:20, vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo, dia nolazainy Ahaba tamin'ny Jezebela zetra nataony Eli, dia namonono ny mpaminany rehetra tamin'ny sabatra. Ary Jezebela niraka olona tany amin'ny Eli hanao hoe ataon'ireo Andriamanitra amiko anie zany, eny mihoatra noho izany aza, raha tsy ataoko toy ny ain'ny anankiray amin'ireny ny ainao raha maraina toy izao. Ary raha nahita izany izy dia niainga ka lasa nandeha hamonjy ny ainy, dia nakany Berseba izay any Joda ary ny zatovo nijanona teo. Fa izy kosa nandeha lalany indray andro tany anefitra, ary tonga ka nipetraka teo ambanin'ny anjavidy anankiray, dia nangataka ho faty izy ka nanao hoe aoka zay, alao ny aiko ankehitriny, Jehova fa tsy tsara noho ny razako aho. Zavatra mitranga anankiray eo amin'ny fiainan'ny Eli, avy nandresy, avy nisy victoire, avy naneo Andriamanitra ny voninahiny ary tena tsapany, fa velona Andriamanitra. Ary zany finoana zany misy ny tao anatiny nahatonga azy nanao an'ity fanamby tamin'ny mpanjaka Ahaba sy ny mpaminany rehetra tao amin'ity. Fa rehefa kivin'ny mpanjaka indray hoe ho vonoina izy, de ketraka indray ny fony. Ary zay le hoe ahoana le fomba fanangana marina fa eo alohan'ny zavatra mitranga tokoa, manana fihetsem-po amin'ny maha olombelona isika hoe kivy, malahelo. Fa tsy izany no andeha hibaiko ny ataontsika, tsy izany no andeha ahatonga atsika hanao zavatra tsy araka ny tokony ho izy, fa hoe na de eo azy zany,
na de malahelo aza zao afaka manao zavatra tsara, andeha anangana ny izay everina farava. Ny vadinao ve tena mampahory anao, tsy hitanao tsony hoe inona anao atao, efa kivy mihitsy azy ianao, zanakao ve sa hoe tsy fisina ve, inona ny olanao? Mivavaka tsika, mivavaka, mila mivavaka mba atonga an'Andriamanitra hiasa eo amin'ny fiainantsika, atonga Andriamanitra hampandresy antsika. Fa na izany koa aza hoe ny ataonao koa de mila matanjaka ianao. Zany eo amin'ny lafin'ny psikolojia zany de tokony hoe zay le ataontsika hoe mitsangana, mahereza, aoka hery ny fonao fa tsy ho ketraka, fa Andriamanitra miaraka aminao. Ka izay ao ataonao rehetra aoka hitondra soatra any ho an'izay mifandray aminao eny, na zay heverinao hoe nahatonga anao am'izao toe-posy alahelo zao aza de aoka ho hitsangana ianao. De noho izany aza de zao hoe tsy maintsy ravana zany ny fotom-pisainana mitondra amin'ny fahampotehana. Zay rehetra fomba fisainana mitondra amin'ny fahampotehana tsy maintsy ravana zany. De mila resy lahatra ianao aloha hoe ratsy ny fomba fieritreretra mihiba, ratsy ny fieritreretana mihiba. Zay zany ny voalohany hoe mila resy lahatra ianao fa ratsy ny fieritreretana mihiba. Na de mahazo kivy tsika hoy isika, mahazo ketraka ny fo eo ampiatrehana ny zavatra anankiray, fa rehefa avy eo de hoe tsy maintsy ekeko fa ratsy. Zany hoe tsy andeha zay mantsy ny ambara sotra masina hoe aoko tonga aminao araka zay inonao. Raha ohatra ka hoe ho ratsy be ny fieritreretantsika, ketraka tsy atsangana tsony, hoe tsisy vahaolana tsony e, zay efa natao rehetra tsisy na omby, inona tsy efa natao, zay mihitsy le hoe de dikan'izay zany a tsy hisy tsony olona afaka anarina ny fiainanao raha ianao aza ny kivy. Raha ohatra ny vadinao na ny zanakao ao anatina fahampotehana, ao anatina famatorana satana, ao anatina fahadalana sy fahalitoana, izy ary no afaka monjy azy. Tsy ianao le mbola arisaina ve, ianao le mbola manana fanahan'Andriamanitra ve no afaka anarina azy, afaka monjy azy. Any aminao zany ny vahaolana. De ekeo ary maharatsy ny fieritreretana mihiba. Fa raha misaotra masina aoko tonga aminao araka nirinao, ka raha mihiba faratsiana, tsisy vahaolana tsony ny ao an-tsainao, de zay nge zany tokony izy e. De tonga tokoa zany fa tsisy vahaolana tsony de fahampotehana nge ny dikan'izany. Izy ary zany ny anarina anao sisa. Miresaka tsika hoe mivavaha fa Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra. Fa nefa ianao koa mila mitraka, mila manao zavatra tsara, manana fomba fijery miabo mba handehanana misotra mankany am'izay lalan-tsotra zay. De indray tsika manao hoe ka ahoana moa any tsy ho kivy, ahoana moa any tsy hamaly faty, ahoana any tsy ka tsy rariny ve zao ataoko zao e, ka tsy rariny ve zao ataoko zao e, raha zao ny zavatra nataony mo tsy manana ny rariny ve raha manana an'izany fomba fisainana zany, manana an'izany fomba fijery zany, na hoe anao an'izany aminazy. Ko tsy raha amarinitsika izany fieritreretana ratsy zany sy ny ataontsika ratsy zany, de tsy mety ho afaka am'izany tsika, tsy ho afaka am'izany tsika, fa tsy maintsy ekentsika maharatsy azy, afahantsika miala amin'ny hoe resena zany, ekeko aloha zany fa ratsy zany, ary tsy tafavoaka am'zany, tsy vahaolana akory zany. Mila resy lahatra ianao zany hoe tsy vahaolana zany eo amin'ny fiainana. Ninona mety ho tranga manimba anao, de tsy vahaolana ny fieritreretana mihiba androsoana eo amin'ny tsy maintsy miaina mantsy tsika efa tsy hoe hijanona hatreo. Ny fieritreretana raha zany, pensée négative zany a, de mitondra amin'ny comportement destructif. Rehefa mihiba ratsy ny fieritreretanao de ny fomba ny ataonao koa de animbanao. Pensée positive, ny fieritreretana tsara miabo de mitondra amina asa tsara, action positive zany. Toetra tsara, toetra mahafinaritra, mitondra asa tsara eo amintsika. Ary zany ny soatra masina manambara an'izany anie, fa raha ketraka ny foa tsy afaka andeha hiady ianao, fa raha matanjaka ianao afaka manao zavatra tsara ianao.
Ny dingana faharoa dia ny hoe raha ohatra ka hoe vadinao zany no manelingelina anao, manahirana anao na zanakao, ny atao dia hoe azo atao lisitra, manaova lisitra n'ireo toetra tsara ny vadinao, zay mety hoe nitiavanao ny vadinao. Indraindray tsika mantsy ataontsika hoe tsy mahita zavatra tsara amin'olona tsony tsika rehefa misy zavatra ratsy ataon'olona ray amintsika. Misy toetra ray zany nataon'ilay olona dia nahakivy anao. Dia tsy hoe lasa maintimainty be lokoina tamin'ny loko mainty le vady, fa raha misy teboka anankiray zany ratsy nataony, tsy nety taminao, dia ratsy raha hoe everitsika fa izy ray manontolo mihitsy ny ratsy fa tsisy tsara tsony, tsisy tsara tsony. Dia izay zany jerevana mihitsy ny hoe inavy moa ny tsara aminazy e, betsaka kosa ny toetrany mbola tsara e. Dia atao lisitra tediavina soratana, izy kosa ne mbola manao an'izao ary izy e, zao eto mbola ataony zao zavatra zao mbola tena, zany hoe ny fanaovanao lisitra ny zavatra tsara ataony dia manome hery anao mbola aneho fitiavana azy. Zay le zavatra tsara zany. Atao atsoratra io. Dre tsy tadiditsika tsony hoe inona moa fa rehefa jamban'le faratsintsika na efa tena be loatra le izy dia tsy haitsika fa azo antahiana ny zanaka zany andeha antahiana hoe ny ankizy inona mba zavatra mahafinaritra amin'ny dada, inona ny toetra tsara ny dada, toetra tsara nanampapaka inona, fa tady ho kivy anao ny zavatra ataony fa lasa tsy te hahita, ohatrany tsy mahita tsony hoe mbola mahafinaritra le vadiko, fa amiko efa tsisy lana azy tsony. Fa soraty, ataovy lisitra zany zavatra any. Dingana fahatelo ataonao saitsaino zany, eritrereto zany hoe le vadiko tony zao ny toetra tsarany, zao. Mety mbola mahita 5 ianao raha kely, mety mahita mihoatra n'izany azy ianao, mba tsy le anankiray. Marina fa misy fiteny amin'ny malagasy ny hoe fa fandoto ray tandroka manimba ny fandio ray siny. Ny ratsy kely zay vita dia ohatrany hoe lasa miparitaka mandoto ny zavatra rehetra, fa tsy tena hoe ratsy mandrakariva ny olona anankiray, fa misy zavatra raha itsika ny zavatra atao an-tsena masy dia zao, raha tsy manana fahamarinana foana ny olona anankiray eo amin'ny fiainana dia misy ny zavatra tsara, misy ny zavatra ratsy, misy ny zavatra tsara vitanao, misy ny zavatra tsy mendrika vitanao. Ary rehefa anatin'ny fifandraisana aza za mihevitra hoe ny ataoko rehetra mety, fa ny ataonao mivadiko dia tsisy mety. Dikan'izany dia mivadiko ny tokony miova, fa izaho inona moa ny ovako, zany no fomba fijerintsika. Dia laha tsika mihazakazaka anitsy ny vadintsika, anitsy ny vadinao ianao zany hoe tsy mety ny ataonao fa zao. Dia ny olona tsy mahita ny tsy mety ataony, ary ambarany saotra masina zany Jesosy Kristy mihitsy ny teny hoe esory aloha ny andro eo anoloan'ny masonao, zay vao mora aminao ny anala ny ahatra eo anoloan'ny rahalanao, anoloanao vadinao zany. Dia izay zavatra eny hoe raha ohatra tsika ka mieritreritra fa ny hafa foana no diso fa itsika manana fahamarinana, dia mampatonga atsika zany tsy hevitra fa tsisy ahitsy ny tenantsika, fa izy ihany no ahitsy, fa tsy zany zavatra ny tsy marina. Rehefa tena hoe ny vadinao matetika mijery anao dia afaka manana lisitra be dehibe koa izy ny amin'ny zavatra tsy mety ataonao. Ary zay raha ny tena tokony hojena hoe ao anatina dinidinika ny mpivady hoe inona kay ny zavatra tsy mety, inona kay ny tsy mety. Ary anjarantsika koa no mijery hoe anjaranao no mijery hoe eo anatin'ny fifandraisana rehefa misy fomba fiteny koatran'izao dia hitako hoe miova mihitsy ny endrika ny vadiko. Rehefa misy zavatra ataoko efa mba lazainy fa tsy tiany dia mbola ataoko ihany dia fahadosoko anie zany, na inona moa mbola vitako ihany zany. Zany hoe rehefa tena hanao lisitra ianao na ianao ina zay hanao lisitra dia mahita be dehibe ianao hoe inona dia tsika mieritreritra hoe ny antsika madinika fa ny azy ny ngeza be,
ohatra zany hoe sanatria hoe mijangajanga le vady de ino no hitantsika tonga de iny zany tonga de maintimainty lokona maintimainty le vady fa ianao mety hoe ny zavatra ataonao be dehibe tsy mety ao anatin'ny fifandraisana de ianao zany satria ianao heverina fa bitika de tsy maninona zany marina fa Jesosy ny teny mihitsy hoe ny fahotandritra ataon'ny olona de ny ivelany tena fa ny fitsangazana koa de manota mihoatra amin'ny tenany izy fa anatina fifandraisana ndray de ny hoe raha tena malahelo foana ny anankiray noho ny ataon'ny anankiray de tsy mety koa ne zany tsy mahita fifaliana anatina tokantrano fa le vady de tena tsy azo ifampiresahana manana famarinana mandrakariva ny anankiray tsy mba mahazo amin'ny tenina maneho hevitra ny anankiray tsy misy dikany mihitsy zay lazay sy sisa zany fandika le hoe saitsainao trany aloha zany zay tsara mivadinao de mba dinio koa ny tenanao hoe inona koa monina ataoko so de mba inona koa ny avy amiko hoe za ve de hevitra ny tenako hoe tena manana ny famarinana amin'ny lafindretra fa mivadiko ihany ny tena ratsy saitsainy mandrakariva ny tsara ataony le lista nataonareo ahafahanao mitombo fitiavana azy indray mba tsy hoe le zavatra ratsy ihany no jerenao fa misy zavatra tsara be dehibe izay fandinika izay azo mbola ampitomboina ary zao ny zavatra tena mitrango anatina hoe resaka lafiny psikolojia rehefa ampaherezitsika ny olona amina hoe teny manome lanja ny resahantsika resahanao amin'ny vadinao reny toetra tsara ny reny teneninao mihitsy akasitrahanao izy amin'ny zavatra tsara vitany teninao fa mbola manana toetra tsara izy fa tsy hoe isan'andro de iresaka tsy mety ataony foana no resahanao aminy sy iharselenao amin'izany izy tsy mety ene zany mahatonga vaky viny zany ary mahatonga tsy te hiainanao tsony ny sofiny satria leobe an'izany izy fa raha mba zavatra tsara teneninao de jery hoe zavatra mba pozitiva zay zavatra mba miabo amin'ny ataony zay toetra tsara no resahanao amin'ny isan'andro miovy izy zay fahatsapahany zay fa mbola manana ny lanjany izy ondrehanao fa tsy hoe tsisy lana azy tsony manova azy anie zany zay le hoe manao teny manome lanja sy le fa efatra zany de hoe aseho amin'ny vadinao ary fa fantatrao ny qualitéany inona ny qualité ny vadinao mbola misy qualité izy fa tsy hoe ile ratsy anankiray na roa na telo iny ihany no voizinao de mametra tanjona hoe iresaka nyty za androany ty zavatra tsara nana mivady ty toetra tsara mivadiko ty resahako azy ty androany ity no etoko ampaherezana azy ho teneniko aminy androany faly be fa ianao nge zao hoe fa tsy hoe tsisy lananao tsony atao trano vao mahitanao de maharikoriko ianao tsy te hita ny tavanao tsony de tavana izy andreny tianao hita ary raha mivadinao sy tianao hita tsony nefa nio tena tianao le matomatesanao taloha de zao izy no le zay toetra ratsy zay de lasany am'izanytsika zay tsika naraka hira anankiray aloha ary Jesosy Kristy ilay mpamindra fo mpamela heloka hira amin'ny firana FFPM resaka izany mpanota no ndeha rahantsika mihaino zao risaka izany mpanota fantatrao ny zanaka fa malemy mora lavo ka mangataka mina batody omba
fotoana hiverenana mina ka manahinahy foana no iratsy izay nata batuanu atsiaru carana batuanu atsiaru carana fa voarainao ny afatra ao anatin'izany hira zany fa Jesosy Kristy ilay raha tonga tetehantany de niezaka ny fandray tamin'ny olona rehetra indrindra ny mpanota ary zany ny teniny hoe tsy ho avy antsony marina izy fa ny mpanota hibebaka tsy ny salama ny mila mpanao fanafody izy fa ny marary mba hositraniny izy zany hoe tena tiany tompo ny mifandray tamin'ny mpanota mba hahafahany mitory ny filazantsara aminy mitory ny filazantsara amin'izy ireny ary zay anjaratsika ny zany hoe te hamonjy te hanavotra ny olona anankiray Jesosy Kristy ary tsy maintsy ny atongavany hoe hamonjy ny very tsy avy antsony marina fa ny mpanota hibebaka de ianao iza no hitanao hoe mampalahelo tokony ho vonjena ao trano iza ny mila famonjena ao trano de ahoana fa metinao mamonjy azy fitiavana zay no faratapony indrindra ary zany no nataon'i Jesosy Kristy faratapony hoe tsy misy manana fitiavana lehibe no zao de ny mamonjy ny mahafo ny ainy hamonjy ny sakaizany zany hoe tsy izay mitahiry ny ainy te hanana fahavelomana lava fa ny mahafo ny ainy hamonjy ny hafa hamonjy ny sakaiza de ny vadinao sy ny zanaka iza moa ny tianao mihoatrano ny vadinao sy ny zanaka hoe minao fa tsy misy tianao tsisy akaiky anao mihoatrano n'ireo reo ny akaiky anao isan'andro reo ny miara-miaina aminao isan'andro tianao reo rehefa tianao izy aseho amin'izany fitiavanao zany porofoy amin'izany fitiavanao zany de ny fahadisoana eo amin'ny hoe fitiavana indraindray de everitsika hoe ny fanakorontanana ny harcèlement atao amin'ny olona anankiray zany hoe ny fanaovana dridrangilo ny fahadalany zay ny everitsika fa fitiavana azy ny fahabaribariana amin'ny fahotany zao nataonao zany ny fitansanana zany isan'andro rehefa nambaranao zany tompany ko miteny intelo zany nambara de ampizay ianao raha impiry nefa niteny an'izany tamin'ny vadinao tamin'ny zanakao anola akaiky anao ny am'izay hoe tsy mety ataony fa raha tena tianao izy fitiavana am'izay azy eo meo azy ny lanjany meo azy zavatra tenenao amin'ny zavatra tsara ananany ny toetra tsara ananany
zany teny isan'andro anao zany de manambara aza tsy mahita fa tsy ny ratsy zay le hoe manorina adopter une attitude positive andeha mba hijery ny lafy tsara zavatra mba hiresaka an'izany amin'ny olona fa tsy ny lafy ratsy ny mandrakariva afaka mino afa afaka manao an'izany ianao afaka manao de tsika mety miteny hoe efa imbetsaka ny amin'ny manao an'izany kivy ihany indraindray marina fa misy fotoana mahaketraka ary zay le maha olombelona ary raha ohatra ka hoe kivy ianao misy fotoanany reraka ny fonao de aza manamelo tena fa tsika olombelona afaka manana an'izany toe-po zany mihitsy tsy maninona ny alahelo tsy maninona na mitomany aza aleo mihitsy mitomany ho afaka ny fo ho afaka zany alahelo zany fa tsy tehirizina tsy hoe mihevitra hoe za tsy tokony hitomany fa zanak'Andriamanitra tsy mitomany fa ny fonao tsy voabaikonao zany fa marary ny fonao raha misy alahelo ao anatinao ka tsy avoakanao ao anatin'ireny atao hoe fiainoana olona ireny de izay no tanjona atao rehefa tena mampiasa an'ireo atao hoe teknika ny fiainoana de afaka manamboraka tena ao anatin'ny olona anankiray mampalahelo mantsy da zao hoe tsy mba misy olona azo izarana zay izarana de maika koa mandreraka ny fo aza zay izarana de manaparitaka zay zaraina amindray any amin'ny hafa aza maika mampitombo ny olana andray aza to tsy misy olona nanana fa confiance zany mba molona mahatoky izarana fa zay izarana eo am-pizarana de fa ianao indray aza no mentsiny ianao indray aza no melohany ianao indray ara no bedesiny de tsy afaka mizarany eo anatinao ianao maika mampitombo ny atezerinao sy ny alahelonao zany fa ao anatin'ireny fiainoana tena hoe misy olona mianatra miaino ianarana ny fiainoana ao anatin'ireny de rehefa tena tafavoaka ny olona ny alahelony de mitono ny fony rehefa mitono ny fo de afaka miaino izy afaka manana fomba fijery miabo izy satria afaka ny navesana tao anatiny ary zay no tonga ana miteny hoe aza manamelitra ena rehefa tena malahelo fa aleo mitomany ny olona mitomany tsy aza atao hoe mangina fa aleo izy avoaka ny alahelony fa tsika raha misy olona malahelo de maiky tsika ampangina azy tsy ny fampanginana azy akory no mety fa aleo avoaka ny alahelony de raha malahelo anao mety ho kivy avoaizany alahelo zany afahanao manana tanjaka indray mahazo an'izay le hoe attitude positive zay hoe matanjaka anana fomba fijery miabo andehanao zavatra tsara zany ho anao vady aman-janako misy olona mahatezitra avy tsy zany no entiko ifandray aminy ka anaovako an'izany hoe zavatra mampahely tokoa moa lasa ny saina rehefa mijery ny orona tsara reny tsika matetika misy orona tsara ka misy olona tena ratsy toetra ao anatin'ireo tsara reny de ny andrasantsika teny hoe rofina am'izay io no azo ny anjarany de rehefa mahazo ny anjarany tokoa izy de zay voatra mitono ny fotsika hoe ao zay ela ny toratorahana izy zay de ohatroatra zany ny toe-potsika hoe rehefa misy olona mandreraka atsika de tiatsika mihitsy aleo iny mba azo ny anjarany mba hatonga azy hatsapa fa tsy mety ny ataony tena zany ve no ahafahan'ny olona mahatsapa fa tsy mety ny ataony ampifantarina azy zay tsy mety ataony tsy maninona zany ary tokony atao azy zany hoe zao tsy zakako ny zavatra ohatr'izao mampalahelo zay le fampifantarana ny tsy fahazakanao ny ataon'ilay olona zay moa zany ny tena marina matetika tsy hoe tsy tonga de faritana hoe tsy mety ny ataony fa hoe ianao zany no tsy mahazaka an'ilay zavatra de ambaranao hoe tsy mety aminao le zavatra zay nataony mba ho fatan'izany fa tsy hoe miandry an'le valy faty ianao ho tanteraka na io fa nisy loza nanjoan'ilay olona mihitsy zay vao mitono ny fonao fa vo izy zany toetra n'olombelona mpanota zany olona mbola tsy brise ny manao an'izany olona mbola ratsy toetra ny manao an'izany fa rehefa mamela heloka de tsy zany mivavaka ao an'le olona aza mba amin'Andriamanitra fo izy mba ho afaka amin'izany ratsy zany izy Jesosy Kristy mbola nifidy za mihitsy teny tompo mamelany helony fa tsy fatan'izay ataony
vavaka ho an'ny hafa. De maniry ny mba ahafahanao manana an'izay hoe attitude positive zay hijery miabo ary zay ho ataonao de mba ho zavatra tsara na de ho azy ny alaherinao. Sotranao nanaraka ny fandarana iray vatsy iray aina nandiniantsika tamin'ity anio ty ny am'izay hoe manorona fomba fisainana sy fomba fijery miabo zay eo amin'ny fiainana, satria de misy foana ao anatina fifandraisana ny olona mandreraka, ny olona mampalahelo, ny olona mahabe fo, ny olona mahakivy, kanefa tsy izany no entina hitondranao hibaiko ny ataonao eo amin'ny fiainana, fa mba anangana fomba fijery tsara isika ka tena hitoetra amin'ny maha kristianina amin'ny mahazanak'Andriamanitra tokoa ny hoe aza mamaly ratsy ny ratsy fa reseho amin'ny soa ny ratsy. Hivavaka isika. Tompo misaotra anao zay ny amin'ny fitiavanao, misaotra ny amin'izay ny fampizarana iteto androany. Andriamanitra tsara ianao, izahay nge Andriamanitra mpanoty, tsy mendrika ny hazo irinana taminao zahay, fa ny lehibe indrindra natolotra ao anay de ny famonjena anana ny fiainana mandrakizay ao anatin'ny fahavelomanay aza. Firifiry mo ny fahatalanay, firifiry mo ny fahotanay, kanefa ianao mamela ny fahatosoanay, kanefa ianao mifona ao anay Jesosy Kristy, anananay fahadiovana mandrakariva, mahadiovana trehanao zay satria ianao mamela heloka. De misaotra anao zay ny amin'ny fitiavanao, fa zany fitiavanao zany koa mba tiana hiainana ry Tompo, mba ahafahanay mitia ny hafa, mitia ny zanaka, mitia ny vady, mitia am'izay mifandray aminay, anehoanay tokoa fa zanakao zahay, ary mitondra tena amin'ny mahazanakao anay, araka ny teninao hoe mamoaza vomendrika ny fibebahana, mba hitan'ny olona rehetra fa tsara ianao, ary iainanay zany fahatsaranao zany, ka hahatonga ny hafa ihany koa te hiaraka aminay satria lehibe ny Andriamanitray. Saotra betsaka Tompo, zay rehetra manana olana aza matoko izay fa hiasa ao anatiny ianao, hahatonga azy hiaina amin'ny fiainana mahazanak'Andriamanitra. Voninahitra ny eo anao ny fiatanana kosa ampitero amin'ny atsiray avy, amin'ny anaran'i Jesoy Kristy Tompo. Amen. De mankasitraka anao nanaraka ny fandarana iray vatsy iray aina teto amin'ny radio Voamasoa heriliva Razafimanantsoa niaraka taminao omenanao ny lahara-pifandraisantsika ny adresy mailaka iray vatsy iray aina @gmail.com, mitoy zay teny iray zay iray vatsy iray an'izay igraika sy igraika. Raha misy fifandraisana tiatsika ifanaovana ny laharan'ny fifandraisana 034 80 747 60 033 14 081 43 ary ny 032 46 926 61. Sy fiadanany tompony eo amintsika rehetra mandra-pitafandray asa. Fandaharana iray vatsy iray aina. Fandaharana iray vatsy iray aina. Iarahanao amin'ny mpanompon'Andriamanitra heriliva Razafimanantsoa. Isaky ny zoma amin'ny 4 ora sy fahefany ka hatramin'ny 5 ora sy fahefany eto amin'ny radio vaovao Mahasoa.